kolokolo io mambotry fireneny kolokolo io aoka izay ny kolikoly kolokolo io mampandroso ny tanàny kolokolo io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromaleo tena iadina amin'ny kolikoly voarary rakamara voararany lalàna kolokolo io aoka izay ny kolikoly tanora mitompony ady amin'ny kolikoly antoko ny fampandrosona ny firenena mety ho azonao sary an-tsaina avetrany fa tanora no mena sehatra eto amin'ny fandarana nio tanora mpikambana ao anatin'ilay hoe réseau d'honnêteté d'intégrité niarahana nangana tamin'ny bianco Antananarivo mafana fo ny tanora ka toy izao ny resadresaka ny fanaovana hita amin'izy ireo nandritry ny hetsika izay natao tany Anjeva merika première A7 atao amin'ny lycée Jules Ferry mpikambana RHI ianao ary anisan'ny tonga aty Anjeva amin'izao fotoana izao a inona no mazava-dehibe aminao amin'ny matanora amin'ilay hoe mitompo ny ady amin'ny kolikoly mazava-dehibe ana amin'ilay izy satria tsisy ankizy kely mihitsy anao kolikoly fa tsy maintsy hoe olona efa lehibe ny manao kolikoly mety homenatra izy raha mahita anao hoe zazakely ity miady amin'ny kolikoly nefa n'izy olona efa lehibe manao kolikoly ohatrany hoe zazakely voamaly ve no ampianatra ana iaina menatra amin'izany izy dia mijanona ny fanaovana kolikoly Malina numéro 7 ihany koa ao amin'ny lycée Jules Ferry hoe miady amin'ny kolikoly zany fa anahoana ny fahitanao an'izany amin'ny matanoranao fahitako an'izany zany dia hoe mba ohatra hoe mahita an'ilay tanora miady amin'ny kolikoly ilay olona dia mba hanatrahatra an'ilay izy satria ny ankizy rehefa manao izay tratry ny heriny hanasorana ilay kolikoly eto amintsika dia izy zareo lehibe indray ve ny tsy hanao anazy dia izany koa manamarika fa hoe tsy irery ny bianco miady amin'ny kolikoly fa manampy anazy daholo ny tanora zany dia efa tsy fotoana fangatahana ny sotrony fa efa hiditra hiasa zao zay dia mila ho modely zay hoe zay tsy manao kolikoly dia manentana rehetra mba hiditra ao anatin'ny RHI satria mampianaritra antsika ho lasa olom-banonao Jovia zay présidentin'ny RHI eto amin'ny Jules Ferry na dia hoe samihafa raha ny lycée ny ville ny université dia voaporofo teto sahady ilay ady amin'ny kolikoly satria lasa nahainy rahina ny tanora inona ny tombony hitanseho anatin'ilay izy tsika zao ihany ny be azy na ho lasa olom-banona ilaina n'ilay izy mba hananana fitonjatena mihentsika tsy tenenina mbava fotsiny izany ny ady amin'ny kolikoly tena iainana izay na tonga nay nakaty mba tena anjesy lahatra ny tanora mba hiditra RHI aoka izay ny kolikoly tonga aty Anjeva ihany koa ny mpianatra ny laprime izy ireo dia anisan'ny mavitrika hatramin'izay ampifandraisana anjara ao anatin'ity fanatevenandarana ny ady amin'ny kolikoly miaraka amin'ny RHI na ny réseau d'honnêteté d'intégrité eto indrindra zao fanesa zay présidentin'ny RHI atao amin'ny laprime inona aloha mazava-dehibe an'izany hoe fandraisana anjara ny tanora amin'ny ady amin'ny kolikoly zany amin'ny fanesa ny tena tsakako tena zava-dehibe amin'ilay izy zany mbola kely zay dia efa tezainao anatin'ilay izy dia efa fantatra sahady rehefa aneriana any hoe tsy tokony anao an'izany kolikoly zany zay dia fantanay ihany konkoa hoe inona vokatra tsy aterana mety manimba ny firenena izy ary nao ampianarana azy dia efa manao fitondratena mendrika izay sady mampifanakaiky amin'ny mpampianatra sy ny ankizy ihany koa ianao zao mbola mpianatra fa tsy miasa inona no entinao maneho an'izany ady amin'ny kolikoly zany any ampianarana zao teo aloha teo chef de classe dia maro ireo ankizy rehefa mandika anarana mitabataba ohatra dia ao mena kely aloha dia tsisy hoatan'izay dia tao anatin'ilay RHI zany nahafantarako hoe tsy tokony anao an'izany dia efa mandama samy torika hoe za tsy anao fa aleo manaraka ny lalàna ihany ary inona hitanseho hoe mazava-dehibe an'ilay hoe fanaovana hetsika ohatran'izao ataontsika aty Anjeva zao tena hitako hoe mazava-dehibe ilay izy nafahanena fantatra be da be ny zavatra fantatray na teo amin'ireny conférence reny fotsiny ary sady afaka mifanerasera tamin'ny ankizy afaka ohatra mpianatra laprime manao ny fahitany Valérie an'ilay hetsika izay tanterahantsika aty Anjeva miaraka amin'ireo RHI raha ny fahatsapako anazy zany dia tena mahafinaritra ilay izy satria azona fahalalana sady ahafahana mahafantatra hoe zao ny endrika kolikoly avolenta zany mba hisy homanana rehefa any amin'ny fiainana rehefa lehibe inona ny zavatra hitan'seny songadina indrindra zany tamin'ity hetsika ny fahalalana an'ireo olona miandraikitra ny bianco sy ireo tokony ho fantatra momba ny ady amin'ny kolikoly Prof les unité de la diversité pédagogique en lycée université internet miarananao Zumba tena zava-dehibe ho anay tanora le izy satria lasa fantatra zao ireo kolotsaina folo mandany kolikoly ohatra hoe ny famarinana ny rariny dia ny fiadivana amin'ny tsy fitoviana sy ny fitombon'ny lalana
manentana andreo tanora namana mba hitrapikambana rashi satria mitondra zavatsoa atsika le izy a mampianatra zavatra be da be mba hiadibana kolikoly aoka izay ny kolikoly mampandroso ny tanàny kolikoly fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny broma leo tena hiadina amin'ny kolikoly